manareo androany hitako fa tsarara izany Fatanina petraka aminao ary. zao fotsiny oa Aka. tsika mandrindran'le tanàna tsika Manina moa ny anao ihany tokony andoko fa ny anaty fenonao. afaka mety afaka mitena anao Zao ary fanontaniana petraka aminao. Ataoko meko ray ohatra, mena ray volany reo. Inona ny garantie fa iala reo olona reo ka hanala an'le fananana? Le efa avize ray volana izy raha misy didi-pitsaranany aminao manamarina fa hoe miala reto olona reto dia misengage S'engagé anao. s'engage raha tena didi-pitsarana marina ny any aminao fa tokony hiala reo Marina hoe. zay fotsiny ka fa zara mianao didi-pitsarana tina tsy maintsy anao recoupement satria fiainany vahoaka ety le izy dia tsy maintsy mijery an'izay fa zany tenan'ireo olonareo mialina reo fa zareo ny tany Anao engagement ianao. fa tsy anao engagement anao zao fa zay ny izy raha misy didi-pitsarana didi-pitsarana marina dia manao engagement manampy anareo amin'izay fotoana zay hoe efa nifampiresaka tsika tsy ara-dalàna ny fipetrahanareo eto an'zareo ny tany dia andaotsika hifindra toerana fa raha ohatra kosinareo hoe alina ny tonga eto dia teninareo hoe arofiny reto androany tsarary zany Zany anavantsika an'ity honorable meko copie an'le didy ianao. Any horesao zany reo vahoakanao reo. Any izany s'engagé koa amin'izay envers les clients. Satria za koa reo be fampidiana fomba toerana. Any horesanao le olona anao. Meko copie anao androany. Ometsika roa andro reo olona reo. ray volana ozy ianao teo ray volana ohatra le ray volana reva miresaka azy atao ohatra fa tena ianao aloha mbola tena ty aloandro ataoko 48 heures mais 48 heures tsy ampy zay fotoana zay raha hoe zany andrasanao anao recoupement zay mety zareo zao eto mbola miteny hoe fitorina androany ianao ohatra afaka makao amin'ny fitsarana ka za tsy ahoana tsy prévu ako mihitsy ny androany hoe misy anty hitanao anaty session parlementaire zay zao androany ny fasiafasinay miaraka amin'ny gouvernemanta tsy tokony hoakaty fa mifahalalako hoe misy olana le vahoaka ty ny mahatonga ana makaty ary androany mahatonga ana tsy hita izay sarangotana mieritreritra izy ireo fa manana ny mpitondra fanjakana nefa le mpitondra dia tsy mahafantatra afa-tsy ny azy ihany valalanina ny tena mahita ny sary zay miparitaka ny vidéo moa zany fa tsy ny sary miparitaka ny amin'ny fahatongavan'ilay prime ministre lehibe ny gouvernemanta dia fiembenana tsy fiembenana raha olona nanao ny marina sy nanao tamin'ny rariny sy ny intsiny ary nandeha tamin'ny lojika ny fampandrosoana teto Madagasikara hinona moa ny tokony atahorana ny vahoaka malagasy ianao dia malagasy ihany koa inge ny lalana alehanao ao anatin'izay sehatra izay fa na izany na tsy zany aloha dia tsy olona iray re olona no mila embenana ohatran'ireny fa ny vahoaka malagasy ray manontolo na iza ho avy zao ny fampisehoana ny matso indray dia hitanatana vavandray ny vahoaka malagasy ve be dia be ohatr' zao reo mpitano filaminana manao matso fa manina fahalemana ny tsisy fa isan'ny fandrimpahalemana ihany koa maro jauna ity resaka momba ny tany ny fananatany ity mandry fahalemana ve ny malagasy eto amin'ny taniny mandry fahalemana ve ny malagasy manana taratasy ara-dalàna eo amin'ny taniny na ny fambolena io na ny toeram-ponenana sy ny sisa mandry fahalemana ve ny malagasy izay hoe efa nanajary ampolo taona ny maro ka mikarakara ny taratasy mba hampanara-dalàna izany zany rehetra zany nisan'ny horesantsika ihany koa amin'ity anio ity fa raha ny zavatra hita raha ny zavatra misy aloha dia na eo aza ilay hoe fananana taratasy ara-dalàna na eo aza ilay hoe efa fantatry ny eo anivon'ny fokon'olona efa fantatry ny fokotany hatramin'ny commune sy ny sisa fa hoe andrakoty ity tany ity rehefa tonga raha fanjakana na rehefa tonga raha mpanambola rehefa tonga ny mpanapatra fahefana samihafa dia miala maina ireny olona ireny mifandrirarirana anivon'ny fitsarana eny firifiry moa ny hoe fitsarana mbola tsy mivaly ny amin'ny hoe andrakoty sa andrabe tokoa ity tany mampifanolana azy ireo ity
fa avy hatrany rahabe dia miroso amin'ny fandrodanana na ny fanesorana ny rakoto eo amin'ilay tany. Zany resaka tany ity izay isan'ny olana ary amoizana aina marjona ao anatin'ny eto Madagasikara, satria miaina amin'ny tebiteby tampoka eo hoe tonga ny vady tany andrava sy androdana ny tranonao. Zany no toe-java-misy eto amin'ity tanytsika ity. Eo ny resaka ny amin'ny base toliara, eo ny resaka any amin'ny nosy Sakaty, ny nosy Mitsio, ny eny amin'ny Tanamasoandro, ny eny amin'izany autoroute izany. Raha tsy akafatsy reo itsika akoatran'le hoe eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra na amin'ny commune manodidina na amina commune rehetra manerana ny nosy, na manana an'izay taratasy, manana an'izay efa fanajariana amin'ny 10 taona ny maro zay aza, rehefa tonga ry zareo enjana dia miala maina amin'ny taniny eo ilay vahoaka malagasy, zany na tanimboly io na tanimbary io na toeram-ponenana na tany eritreretana hoe ity tany ity apetraka ho an'ny taranaka, mba ina moa zany ho ajarian'izy ireo rehefa any aoriana any. Zany no fikasandro ray aman-dreny be, fa tsy zay aloha ny zava-misy amina toerana sasany eto Madagasikara amin'izao ankehitriny, amin'izao fotoana misy atsika izao. Raisitsika manokana ny etsy amin'ny autoroute zany, firifiry amin'ireo vahoaka izay mponina manana tany voakasika moa zany, na tanimboly io na tanimbary, na eny toeram-ponenana, firifiry amin'ireny manana tany ireny no hoe eo le efa raha malala hoe mbola misy tsy vita ny fanonerana an'ireo tanimbary sy tanimboly voatototra, fa firifiry amin'ireo nanana tanimboly sy tanimbary ihany koa no raisitsika ohatra hoe nomena vola andeha ataontsika hoe 20 tapitrisa ariary ho fanonerana. Zay zany no nalohan'ny fanjakana, ataontsika an'izay hoe 20 tapitrisa ariary zay ohatra no nomena ilay olona. Firifiry tamin'izy ireny moa no nahita tany hoe ndeha hividy tany etsy aho zany, satria ny tany koatsy efa lasa ny fanjakana. Firifiry tamin'ireny no nandeha hoe nividy tany tetsy na nahafahana hoe manana tany ateo dia mbola manana tany ankehitriny avy amin'ity, ary ilay 20 tapitrisa ariary fanonerana terive mahasahana ny amin'ny hoe ohatra raisitsika ataoko maka ohatra tsy haiko aloha zay vidin'ny tany eny amin'ny talatany volondro sy ny manodidina iny, raha ataontsika 10 mety ho 10 ohatra ray tapitrisa ariary, 20 tapitrisa ariary io ataontsika hoe ndeha ataontsika hoe 1 hektara, zay no anaovantsika azy ohatra, fa 1 hektara ohatra le tany lasan'ny fanjakana, fa rehefa izy ve nividy amin'le 20 tapitrisa ariary azo an'le 1 hektara intsony, mety ho latsaka ry zareo ny amin'izay tany zay raha hividy ary izy. Fa raha tsika malala ihany koa ny fahasahiranana maro samihafa sy draina amin'izao vanim-potoana izao, raha ohatra tafiditra tao anatina vanim-potoana fampidirana mpianatra ohatra ilay ray aman-dreny no tonga ilay vola fanonerana nandrombinana zany nanaovana ny fampidirana mpianatra, andeha atao ihany koa sanatriny zany nisy tsy fahasalamana teo anivon'ilay tokantrano tamin'ny fotoana na tonga n'ilay vola fanonerana, dia ny aina no lehibe indrindra ary ny fahasalamana no voalohan-karena, ka nentina tamin'izay ilay ina moa zany ilay vola avy amin'ny fanonerana ny tany. Dikan'izay na iza na inona amin'ireo dia lasa miroso makany amin'ilay fanitsana kokoa ilay vahoaka malagasy, zany ilay mponina izay nanao an'izay rehetra izay, satria raha tsika malala ny eo ny fanabeazana isan'ny lesoka ihany koa ny resaka fahaizana mampiasa ny vola eo am-pelantanana, isan'ny lesoka izany eto Madagasikara ny fahaizana mitantana ny vola, satria misy no tsy mahay an'izay hoe vola niarina izy ity ka tokony ho fiarina ihany no ampiasana an'izany, fa ny sasany mety hoe azo ilay vola raisitsika hatrany le 20 tapitrisa ariary teo, dia mety tonga dia naka nanao balina be ny tao an-tanàna, na mba ninana nandeha nividy pizza, nandeha nanao fiainana mpanan-karena, manao mampatahotra ny rafantrano,
mety zavatra iseho ihany koa zany rehetra izany ao anatin'izay hoe fakana ny tany izay akoatran'ireo ny amin'ilay hoe lasa ilay tany 2 hektara fa ny mandrakandroany tsy naharay an'izay fanonerana avy amin'ny fanjakana izay zany rehetra zany no toejava-misy raha iresaka tsika makasika ny autoroute eto amin'ny eny amin'iny talatany volonondry sy ny ambotrolo mahitsy sy ny manodidina iny mengetry amin'ny ina moa PK0 andry zareo moa etsy amin'ny Tsarasotra manomboka eo de firifiry amin'ireny mponina ireny no hoe lasa ny tany de nahazo tany na vidy tany tao anatin'izay mba tsy ho tonga amin'ilay hoe mety hoe efa nahantra fa lasa manitra mafimafy kokoa le tanyilay fantrana ao anatin'izay zay ny resaka niny fa ny raisitsika indray koa ny tanamasoandro izay hoe toerana mba noeritreretina ihany koa satria taniny io de nanam-pikasana izy ny amin'ny hoe anitatra trano sy ny maro samihafa akoatra ny resaka fambolena sy ny fiompiana zay efa nyresantsika teo de isan'ny mitovy-tranga amin'izay ihany koa ny eny amin'ny toy ny eny amin'ny tanamasoandro zay eny amin'ilay nambarantsika tiany ampiandohana teo ry amin'ny autoroute zany na ny lalambe migodana raha ireo tranga roa ireo ny raisitsika de miroso makany amin'ny fantrana kokoa lay vahoaka malagasy vokatr' izay tsy fisina ina moa zany tohana sy fampianarana nanjaka aza raha ny re de toa misy rendrika fanambakana aza no natao tamin'ny tantsasasany toa misy endrika tsindritsindry sy raha matahora aza no natao tamin'ny tantsasasany nararotina ihany koa ireo tantsasasany amin'ny hoe matahotra ny fanjakana matahotra ny zany miakatra birao matahotra mpitandro filaminana mirongo fedina matahotra raha vao maheno an'izany hoe tetikasan'ny filohampirenena de miorooro sy malemipaika eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay zany ny trangana fanararotana mety ny tranga ihany koa tao anatin'izay rehetrarehetra izay zany no toejava-misy toejava iainana eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao efa nandritra ny 3 efa taona moa zay ary mbola mitohy mandraka ankehitriny io izany mahazo ny vahoaka izany eo ny eto Antananarivo fa hianatsy-mikely sika ho any amin'ny baza toliara ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny manahoana ihany koa ny any antoerana ny amin'ny hoe ny any moa zany sady eo lay tany ny fambolena sy ny fiompiana fa amin'itony resaka tony ihany koa rehefa ho lasan'ny bazy toliara ny velaran-tany amany hektara ny anatanterahana ny fitrandrana zay tafiditra ao anatin'ilay atao hoe permis minier de isy fiatraikany zay eo le tany araky ny tahaka ny tranga eto Antananarivo fa iampiny amin'ny hoe aiany amin'ny resaka rano ny amin'ny hoe manahoana ny rano amatsiana ny resaka fambolena sy ny fiompiana manahoana ny rano fisotro mbola aiatsy havanana zany mandrakandroany satria lay fitondram-panjakana lay tetikasa ihany koa tsy tena any amin'izay resak'izay no hoentina sy azavaina fa variana manenjika sy mamaly ny mpanohitra aty amin'ny antoko mpanohitra variana manenjika andreo rehetra zay hoe misy eo amin'ny aino aman-jery sy maneho hevitra mitambazotra tserasera ny amin'ny tsy fankasitrana ny tony tetikasa itony de lasa lany andro amin'ny fanenjehana sy ny famaliana anyreny ireo tompony andraikitra tokony raha ohatra ka any amin'izany no isan'ny andrasana ny amin'ny hoe manahoana ny antoka ny amin'ny resaka rano fisotro rano fampiasa amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny itony tranga itony nampiato ianareo tamin'ny taona 8 tany an'ity tetikasa ity ny fitondrana ankehitriny nampiato an'izany ary nanambara moa tamin'izany fotoana ny amin'ny mijanona avokoa ny serasera rehetra sy ny asa
ataony orinasa baza toliara ary mijanona ihany koa ny faneho-kevitra ny avy aty amin'ny fanoherana an'io tetikasa io tao anatin'izay ny andrasana mandrakitiny andrao ny amin'io inona ilay fiovana nisy na tonga nareo nampiato azy tamin'izany satria nisy vokadratsy maro samihafa dia androany ilay izy avelanareo misokatra ary kopahanareo mihitsy ny afo mba handehanana izany tetikasa izany inona ny ova inona ny atsara tao anatin'izany ka nasolombavim-bahoaka tamin'izany fotoana izay fatapoko fatam-pirenena ary voatahiry miparitaka amin'ny tambajotra-tserasera ny amin'ny hoe mitsipaka marin-drano ary manohitra tanteraka ny tetikasa tamin'izany fotoana no androany isan'ireo loha laharana amin'ny fandokandokafana n'izany tetikasa izany izay fandokadokafana tsy any amin'ilay hoe manahoana ny tena lafin'ny fahasalamana manahoana ny lafin'ny fiarin'ny mponina manahoana ny antoka ho an'ny vahoaka voakasika manahoana ny tombontsoa azony vondrom-bahoaka paritra itsinjara pahefana tsy any amin'izay no manjaka sy mibahana fa ny any amin'ilay hoe hitondra fampandrosoana hitondra fampandrosoana zay hatrany no inina abosesika sy voizina ao an-tsain'ny olona hanome asa io zany no ezahana abosesika ao anatiny raha toka fanontaniana amanjatony no miandro valiny avy amin'ny vahoaka malagasy dia izay ihany no avoizina ao anatiny hoe hitondra fampandrosoana amany olany tsy fananana asa ireo teboka roa ireo hatrany ary tsy misy tena inona moa no ataontsika toan-kevitra mafonja sy azo raisina amin'ny reny fanazavana rehetra reny fa dia izay no miverimberina miangatra amina filoham-pirenena mandalo ny minisitra sy ireo solombavim-bahoaka mpiaradia aminy zany rehetra izany no isan'ny mibahana amin'izany resaka baza toliara izany tsy mahagaga androany raha ohatra misy an'izay hoe fanoherana izay satria ny hevitra tsy azo no mampiazoazo hoy ny fomba fiteny ary ny aya tsy hiavanana zany no isan'ny mibahana amin'ny tetikasa bazy toliara ny vahoaka ankoatra ny resaka tany resantsika teo manana ny sehampiariny samihafa ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono izay tsy manana antoka aloha ny vahoaka ho amin'ny androany amin'ny hoe farafaratsiny ho ny eo ihany no eo ny eo ihany no tiana ambara eo anatrehan'izay dia ny amin'ilay hoe rehefa namboly izy nahazo rokitapo dia na mandeha ilay tetikasa mahazo rokitapo mitovy amin'iny ihany izy tsy manana antoka an'izany aloha ilay vahoaka androany eo ihany koa ny resaka fiompiana toy izay ihany ny resaka jono tsy manana antoka ny vahoaka ireo mpiandrikany amin'ny androany ny amin'ny hoe io no toeram-panjonoanareo eto ianareo no miantsona rehefa avy any anaty ranomasina eto ny sambonareo no mipetraka sy ny lakanareo no mipetraka ka rehefa avy any ianareo dia eto no miantsona tsy manana antoka amin'izany lay vahoaka ho amin'ny androany fa raha misy ny antoka amin'izany raha misy ny fahatokisana raha misy ny toky avy amin'izany avy amin'ireo vahoaka ireo dia mety tsy ho toy izao ty toedra raha ity satria ilay fitondram-panjakana izay apetraka ho ray aman-dreny tsy tena amin'izay aloha no mamaika sy ilofosana amin'izao fotoana izao raha ity resaka bazy toliara ity zay ny resaka bazy toliara zay resaka saika isan'andro ny mpiheno atsika avy any amin'ny faritra atsimo andrefana sy manerana ny nosy no miresaka azy io eto amin'ny fandaharana ny any amin'ny nosy sakaty ihany koa ny any amin'ny nosy mitsy io ihany koa isan'ny efa hoentitsika eto hatrany ihany koa izany trangan-javatra misy any amin'ny tapany avaratry ny nosy izany raha isika manokana ny nosy sakaty izay inona moa sao dia tsy tadidiny lay neny fara zay sady mienony fandarana dia hoana ny fandeha no mivarotra composé ka tsy ahivina kely hoe lay nosy sakaty izay misy an'ilay tetikasa anaovana n'ilay hôtel 5 étoiles ampiroboroboana ny sehetry ny fizahantany
zay le mahakasika ny nosy sakaty raha tsy aivina foy ny tantara de nisy orinasa tany aloha tany nantsona hoe Green Madalande zay nanofa io tany io zany io sakaty io nanao an'ilay hoe Bayon-Fils théotique tao anatin'izay de rehefa nahazo an'izay nahazo ny fahazon-dalana avy amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny ministeran'ny fanajarianany tany tamin'izany fotoana de niandry ny rehetra ny amin'ny hoe inona ary zany lay ho atao satria nieritreritra ny tamin'izany satria ninta isan'ny nanaitra ny fitondram-panjakana tamin'izany io orinasa io rehefa nojerena de orinasa io ina moa zany orinasa io rehefa nijerena de orinasa misehatra amina tontolo iainana zany ny amin'ny hoe mamboly hazo no tena zay zany raha resaka taratasy administratif eo anivon'ny fanjakana any avaratra tsika eo so de tsy mifantoka tsara lay mpamily sady mitondra fiara io no mian'ny fandarana de hoanany fandehana de averimberitsika ihany aloha fa any avaratra indray tsika ao anatin'izay miresaka nosy sakaty tsika io de misy an'ny orinasa io zany lay Green Madalande io zay misehatra amina tontolo iainana mamboly hazo miaro ny tontolo iainana mikojakoja ny hazo voavoly misehatra amin'izay fanamaitsonany Madagasikara zay no vina amin'ny orinasa io ny fiarovana ny tontolo iainana niaro afo sy ny sisa zay rehetra mifandraika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana zay ny taratasy tao anatin'io mombamomba ny orinasa Green Madalande io nefa nyrosy tamin'ny hoe zay anao aka anofa tany any sakaty ao anatin'ilay Bayon-Fils théotique ary nambara teo de niandry ny fanjakana nandeha ny heritaona roa taona tsy hita ihany hoe inona zany le nataonareo lazainareo fanofaina le izy ary nekena ny fanofanareo an'ilay tany to tsy hita akory zay nataonareo ry orinasa teo amin'ilay toerana fa nahoana no tsy ataonareo fa hofaina tao inona zany io tany io hofaina ho apetraka eo fotsiny ve fa tsy hitanareo ve zay andaniana vola ka hofaina le tany pitapita-tany zany hofaina le tany mpanjakana alainareo amin'ny fanjakana le tany hofainareo de apetraka reo fotsiny eo fa nganareo tsy hitanareo tsony zay andaniana ny vola sa maninona de tao anatin'izay nandeha nitaitra ny saina maneritreritra tompony andraikitrisana ambaratonga ny teo anivon'ny fanjakana tamin'izany fotoana 7 de nanokatra ny fanady adina satria hoe aiza kosa de hoe tena zay teny olona sain'izay hoe tsy hitan'zareo zay andaniana vola ve de nofaina le tany de apetraka fotsiny eo nefa tany amana hektarany amana hektarany de nanokatra ny fanady adina ka nahitana fa ay tsy eo nosy sakaty rery no nalain'ity orinasa Green Madalande ty fa nisy tamina toerana maro samihafa toy ny any Tomasina sy ny amin'ny toerana maro samihafa de nanoho ny fanady adina maro samihafa ihany ny fanjakana tamin'izany fotoana 7 zany ka nahita fa tsy arak'izay nieritreretina sy ny nampanantenaina ilay toe-javatra nisy satria lazaina fa hoe orinasa misehatra amin'ny tontolo iainana no misoratra amin'ny fanjakana nitetika asa ho atao resaka hitrandraka ny sehetry ny arenana ina moa zany ny fisehetry ny fizahantany zany hoe anao tsy hafa le ina moa zany aloha tsy ampiasaitsika le fitrandrahana fa sao de very dadatoa ao anatin'izay hisehatra amin'ny fizahantany zany izy ireo anangana hotely lehibe 5 étoiles tamin'izany fotoana tsy hita ihany hoe fa aiza sy ahoana ary to mifanipaka amin'ny orinasa ve ianareo misehatra amin'ny tontolo iainana sy ny fikajiana ny tontolo iainana de any amin'ny fizahantany tapika ianareo no manao an'izay rehetrarehetra zay de gaga sy taitra ny fanjakana ary namoaka ny fanapahana rehefa nanao ny fanady adina isan'ambaratonga ny fa indrindra nampiantso an'ireo orinasa ireo sy ny mpitantana azy tamin'izany taona 7 zany nampiantso ny amin'ny makanesinareo aty amin'ny ministera fa mila midinika sy mitafatafitsika ny amin'ny hoe inona marina ny tena ilanareo an'ireo tany satria be da be ny fanontaniana mipetraka sy ny ayatsihavanana tsy tonga lay orinasa tsy tonga atrany aiza ho aiza amin'izany ny fahalalam-pomba satria orinasa manan-katao sy manam-bola matoa mavita manofa tany-mpanjakana manektara maro tsy tonga ilay orinasa ka nivoaka ny fanapahana tamin'izany fotoana ny amin'ny hoe
ato hatsahatra ny fifanarahany amin'ny fanjakana sy orinasa Green Madalonde amin'ny fampanofana tany ao Sakaty akory nefa fa atio arina nivoatra ny toedrara